Ajantsika hatrany amin'izay lafin'ny fanabeazana izay fa raha ny fanamarihana nentin'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Jirama dia efa vita omaly ilay transformateur de puissance simba teny Ambohijatovo teny antony iray nahatonga ny fahatapahan'ny herinaratra saika manerina ny faritry ny renivohitra amin'ny ankapobeny efa miverina amin'ny laonina ny famatsiana ny herinaratra raha ny fanazavana hatrany. Efa vita tanteraka omaly ny fanoloana ilay transformateur de puissance simba tao amin'ny station'ny Jirama Ambohijatovo izay niteraka fahatapahan-jiro tamin'ny faritra maro teto an-drenivohitra toy ny Mahamasina, Mandroseza, Faravohitra, amin'ny, Ambatroka, Ampandrinombo, Besarety, Avaradoha sy ny maro hafa koa. Efa tokony miverina amin'ny laoniny avokoa izao ny famatsiana herinaratra amin'ireo faritra ireo. Anisan'ny fantatra fa mahatonga ny fahatapahan-jiro amin'ny toerana maro ihany koa ny alatra tarby izay matety pitranga. Mikasika ny vidin'ny jiro sy ny rano izay mampimenimena ny mpanjifa maro izay milaza fa midangana ny faktura nefa tsy arak'izany ny tolotra avy amin'ny Jirama dia nilaza ny tompon'andraikitra ny serasera avy eo anivon'ny jiro sy rano malagasy fa izay misoratra amin'ny compteur izany hoe miankina amin'ny fandaniana izay nataony ihany no takiana amin'ny mpanjifa.